Sotranao zay Andriamanitra rana isan'ny danitro fa tena hoe fahasoavana ny miditra eto amin'ny fanatrianao. Araka izany izany Tompo dia raha mbola ny tananao ny miazona ny fiainanay, niza miala aminay, tsy ho ravo izay, tsy ho potika izay satria manana Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanay. Ndreto izay Andriamanitra, tonga eto izay hivavaka, hitady ny tavanao. Tena marina tsy hoe hitady olona na tongavana eto, na hoe manan'olana izay dia tonga mivavaka. Fa ny tena marina Andriamanitra, raha vao tafasaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona na inona. Ankehitriny Andriamanitra, ndreto izay manao fanatitra eto anatrianao satria no hamarinanao teo amin'ny fiainanay tsy raray avy indray ny teninao hoe ataovy izay azon'ny tananao atao, fa sa Jehovah Andriamanitra ny mombanao. Na tsaro izay fa momba ny asan'ny tananay ianao, dia ny hotahianao izay dia afaka manome anao izay androany satria efa nampianarina anay teto foana fa mila manome eo amin'ny fanjakanao izay. Ary ninona nampifamatorana aminao Andriamanitra dia tsy maintsy tsara foana ny fiafaran'ny fiainanay. Ankehitriny Andriamanitra, ndreto izay ara manolotra an'izao fanatitra izao, ampandrosoana ny fanjakanao satria efa ambary eto foana fa mahatonga anay zanakao tsy hoe ampandroso ny fanjakan'ny elo fa ampandroso ny fanjakanao izay raha mbola tahinao. Dia tahio ary izao fanatitra izao tena hoe hamonjy fanahin'olona maro ho amin'ny fanjakanao. Ary ambonin'izany rehetrarehetra izany Tompo, ny tenanay, ny fonay sy ny fananay dia atolotra eo anao fanatitra velona. Ary niza nafoy Andriamanitra dia hamarino amin'ny tsiraray avy indray ny tenao hoe tsy misy olona nafoy trano, vady, zanaka, vola aman-karena noho ny amin'ny fanjakano ka tsy handray avy zato eny amin'izao fiainan'izao ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Ho marina amin'ny tsiraray avy ane zany amin'ny terinandro ity, handray avy zato eny indray ny tsiraray avy ray asa ary ny tena tsara indrindra andova fiainana mandrakizay miaraka aminao izay. Misy saotra Tompo, sika rehetra anao hoe amen. Samy mahazo toerana Tompo. Alleluia, samy mahazo toerana ny tsiraray avy. Alleluia. Zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany. Ny sakafo hafa kely indray tsika androany, miovaova indray menu androany. Misy mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto androany. Raisitsika piky hafatanana Pst Ndrantomahenina sy Pst Jonathan avy amin'ny fiangonana fanahy sy fiainana. Mandroso tompoko paster. Zareo reo rehefa atsotsika na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia afaka foana, mafoy mihitsiny. Dia mankasitraka paster misaotra anao misaotra ny fiangonana. Ny fiangonana izay tarihanao, misaotra ny amin'ny fiara-miasa, misaotra ny amin'ny fitiavanareo anay fa tena mahita fity mihitsy izay. Dia mankasitraka be dia be. Pst Ndrantomahenina, Pst Jonathan, zokinay ihany izy. Dia zareo ny tondra ny tenin'Andriamanitra androany, misaotra betsaka paster, ifampitatana any an-danitra foana tsika. Saotra ny tompontsika ny amin'ny androany, fahasoavana sy fiadanana tononona amintsika tsirairay avy. Ndao tsika hiaritsanga dia ndao angataka teny amin'Andriamanitra. Jesosy nilaza hoe ny teny izay lazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana. Hitondra fanahy sy fiainana antsika ny tenin'Andriamanitra androany dia mangata teny amin'Andriamanitra mihitsy. Tena dongio mihitsy Jesosy ao meo teny ho androany. Ndao hiary hivavaka ary tsika. Mbola tsy mitsahatra misaotra sy mideranao zay Jesosy. Saotranao zay Jesosy mbola tonga eto amin'ity toerana ity. Saotranao ihany koa natratra n'izao fotoana izao ihany koa. Afaka nidera nankalazanao teo miankohaka. Afaka manao ny fanatitra. Fa mangataka izay ankehitriny, mangataka teny avy aminao. Avitsoro ny teninao Jesosy hiasa ty anatinay tsirairay avy. Izay hitanao rehetra tsy mety, izay hitanao rehetra tsy nataonao taty anatinay Jesosy dia asoro zany Jesosy eo. Fa tena ianao ny aina ty anatinay. Ianao ny fanahy masinao nazava ny fonony tsirairay avy. Raha tonga ny mpanomponao fitaovana fotsiny ihany izy Jesosy hitondra ny teny. Fa ianao mihitsy ny hamotsitra ny tena ny vahoakanao ankehitriny. Tenao Jesosy ny teny amin'ny alalan'ny mpanomponao dia ny fanahy masinao ny hiaraka aminay eto. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Fiadanan'i Jesosy ho amin'ny tsirairay. Faharoa manarakaraka an'izay dia fifaliana foana ny tonga aty amin'ny ny fiangonana moa zany tena marina anarana ny mety mahasamy hafa azy fa Jesosy ray ihany ny Jesosy tsika. Ary amin'ny maha iray azy
dia azo fijaliana ray ihany namonjena antsika, raha an Jesosy ray ihany no hampiavana antsika, dia inoko fa teny ray ihany koa no hampiorona antsika androany. Amen. Lazao ny akaikinao hisakafontsika androany hoe. Faharoa manarakaraka an'izay dia makasitraka be dia be amin'ny pasteur Ray Amandreny mamile voanga izay manome fitokisana anatina firalahiana fahatsorana, anatina tanjona ny amin'ny filazantsara, manokatra pilipitra satria tsy ny rehetra no sokafana pilipitra, fa renay fa zay koa dia zanaky ny fiangonana filazantsara ho an'i Madagasikara. Ary raha irahan'ny tompo eto izahay dia tsy aneo anaram-piangonana na aneo ananan'olombelona, fa aneo ny fahasoavana izay apetraky ny tompo mba hifampaherezantsika. Androany maraina ny afatra izay omeny ny tompo atsika dia tamin'ny alalana fahatsapana tao anatin'izay herinandro vitsy izay. Mino fa mitovy ny fahatsapantsika alohan'ny hamakiko soratra masina. Fa zao ny zavatra mitranga. Be dia be ny ady tsaintsika na dia kristianina azy isanandro isanandro. Ary rehefa ao anatina ady tsaina ny kristianina dia lasa tsy miorona ao anatin'ilay voasoratra intsony ny zavatra hiatrehana ny fiainana. Be dia be ny zavatra hierehana ny amin'ny fiainana andavanandro. Ary misy fotoana na dia mahery tahaka an'izao azy itsika lahady tonga mivavaka isaky ny fotoam-bavaka, dia rehefa tena miatrika an'ilay fiainana isika dia ohatran'ny resy ihany indraindray, ohatra misy fotoana verevitra ihany indraindray, ohatra misy fotoana lasa ny fanao n'izao tontolo izao na ny vahaolana izao tontolo izao no everitsika indraindray fa lalana tafavoahantsika amin'ireny karazana zavatsarotra lalovantsika ireny. Dia rehefa nandinika an'izany dia nisy fotoana nyvangin'ny tompo manokana hoe tena sahirana ny kristianina amin'izao andro farana izao, kanefa ny fahazavana ao anatin'izay dia ity: ao anatin'ny andro farany indrindra no tokony hasahirana ny kristianina, satria tsy tokony hagaga izany. Ny antony, ny kristianina izay hitsenan Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra rehefa ho avy izy no kristianina sibla ny devoly indrindra. Ary amin'ny masibla ny devoly ny kristianina dia ataon'ny devoly ny fomba rehetra izay tsy fantohan'ny kristianina amin'izay efa voambara, izay efa ady efa vitatra izay, fa ny ataon'ny devoly dia ny mampierikerika atsika tsy hifantoka amin'izay fandresena efa vitan'i Jesosy, fa hifantoka amin'ny olana misy atsika. Rehefa namaky an'ity teny ity dia ndeha ovaka itsika vetivety Galatiana 4:9. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny afatra androany dia tsy ny aherezanao anatin'ny alahady fotsiny. Amen. Tsy hoe mahery fotsiny ianao anatina fotoam-bavaka anankiray, fa raha azonao tsara ny afatra androany dia misy planin'Andriamanitra ny tsy hanahirana anao intsony, ny aherezanao foana, ny anananao fiadanana, tsy alahady anankiray, tsy ao anatin'ny fotoam-bavaka iray, fa ny andro sisa iainanao rehetra. Galatiana 4:9 dia rahatsika eny 4:40. Dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: fa sanatria raha misy atao korehareha fa tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana, raha ny amiko i Paoly apôstôly, ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao, fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny olo mba hovao. Ny hoinona ozy? Dia toy isika: ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity, vaketsika miaraka mafy, dia ho aminy ane ny fiadanana sy ny famindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Miara-mamaky mafy antsika: amin'izao sisa izao aoka tsisy hanahirana intsony, fa izao dia mitondra ny marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako, ho amin'ny fanahy ianareo anery rahalahy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Halleluja.
raha mamaky tsara ianao dia nisy fanambarana goavana nambaran'ny apôstôly Paoly teto momba ny fiangonana tao a-Galaty. Io fiangonana ao a-Galaty io dia fiangonana tsy mba miorina. Zany hoe rehefa mamangy ny apôstôly Paoly dia mahery ireo fiangonan'ireo. Rehefa manao mission any ivelany ny apôstôly Paoly ka tsy eo izy dia miova indray ireo fiangonan'ireo. Dia rehefa niverina ny apôstôly Paoly dia nilaza hoe fa iza no namosavy anareo ozy izy. Efa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia maninona no miova ho ara-nofo indray. Dia rehefa tonga tato anatin'ity dia niverina ny apôstôly Paoly dia nampahery dia nilaza izy fa aoka ozy izy tsisy ho ataontsika ho rehare afa-tsy ny azo fijaliany Jesosy Kristy tompo. Io ozy izy na voaomby zao tontolo zao, na voaomby ity tenako ity. Fa rehefa mamaky sika ao aorianao dia ity ny tena zavatra iorenantsika androany. Aoka tsisy hanahirana intsony amin'izao andro sisa izao. Averintsika mafy, aoka valio mafy be hoe tsika rehetra isa roa telo. Tsy fantatro raha azonao tsara raha manaraka tsara ny hafatra ianao fa ny apôstôly Paoly zany tany aloha dia sahirana amin'ny karazan-javatra maro na dia manompo an'Andriamanitra azy. Fa rehefa tonga na tamina teboka anankiray izy dia nanao fanambarana goavana hoe tsy sahirana intsony aho, tsy zavatra manahirana intsony. Ay zany ny planin'Andriamanitra ny fiangonana malala dia zao, isika kristianina dia tsy tokony ho sahirana zany intsony. Teneniny ao akaikinao, tsy tokony hisy hanahirana anao intsony. Fa ianao milaza ny ao akaikinao tena zay ve aloha ny zava-misy? Tsy zay ny zava-misy. Be dia be loatra ny zavatra manahira tsainantsika. Ny fahasalamana manahira tsainantsika. Tsy ahitantsika toro zany isan'andro isan'andro. Ny hoavin'ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny mampanahira tsainy zany. Ahoana ny hoavin'ity zanako ity tsy mampahita toro zany isan'andro isan'andro. Ny asa mandrara manahira tsainy zany, tsy hananana fiadanana zany, fa nitsodrany teto androandro. Ho aminareo ane hozy izy ny fiadanana, ny famindram-po, ho amin'ny fanahy nareo zany. I Paoly apôstôly nandalo ady mafy fa mbola afaka nilaza izy, aoka tsisy hanahirana intsony. Te hiteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola ety ambonin'ny tany ny problema misy foana. Fa tsy midika zany fa raha misy ny problema dia midika fa sahirana ny kristianina. Fa midika ny problema ao anatin'ny olana indrindra azy no tokony hatsapahan'ny kristianina fa manana fiadanana izy. Fanontaniana mipetraka ary. Fa maninona ny apôstôly Paoly nilaza aoka tsisy hanahirana intsony. Izy anefa ao anatina ady, izy anefa be mpanenjika, izy anefa ao anatina tsy fisina, izy anefa ao anatina hazakazaka, izy anefa ao anatina sakrifisy maro isan-karazany. Fa maninona izy ny manana an'izany révélation zany hoe aoka tsisy hanahirana intsony. Zany hoe olona tsy sahirana intsony, mpanompon'Andriamanitra tsy sahirana, kristianina tsy sahirana, mpivavaka tsy sahirana, satria ny fahasahiranany dia tsy nifantohany tamin'ny zavatra hita maso. Manomboka androany ary tohizo rehefa ao anatinao zany. Tsy hoe tsy misy ny ao am-paosinao dia sahirana ianao. Tsy hoe misy zavatra manahirana ao an-tokantrano dia midika fa sahirana ianao. Fa ny tena sahirana amin'ny fiainana kristianina dia tsy manana fiadanana ao amin'i Jesosy. Ry havana, zany zavatra zaraiko aminao zany dia fiainako zany. Ny tranga tao anatin'ny tokantranonay zany. Antonany maro nanompo an'Andriamanitra. Fa nisy fotoana tena tsy hoe tonga tany amin'ny farany le depression, fa nisy fotoana tena sangodim-panina ny fiainako. Rehefa sangodim-panina ny fiainako tsy hoe tsy misy sakafo hohanina, tsy hoe fadirana ovana, fa misy fotoana ianao tena sahirana, tsy fantatra hoe inona, fa tsy manana fitsarana ianao aty anaty aty. Ary teo indrindra ny tena rehefa nitolomako an' Jesosy, fa inona ny tena hevitra ao anatin'izao zavatra zao? Teneniko anao inona ny vahaolana nomen'ny tompo.
rehefa mitodika amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa tena miankohaka ianao, rehefa mamitra mpihavanana amin'i Jesosy ianao, rehefa vitanao tsara ny fifonanao sy ny fibebahanao amin'ny tompo, revelen'Andriamanitra hoe izao no antony. Ianao tsy tokony ho sahirana izany, fa ianao no manahirana ny fiainanao. Ry havana, tsy isan-kalahady ange no tokony mahery sika. Betsaka amintsika ange ny tonga mivavaka, fa latsinainy sika dia raraka. Betsaka amintsika ange ny tonga mivavaka, fa tonga ny andavanandro miatrika zavatra ohatrany tsisy ninina ny toriteny voaray. Ry havana, tsy fiainana ohatran'izany no takian'ny tompo, fa aoka tsisy hanahirana intsony, fa inona ny fanalahidy? Fanalahidy efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetra. Avereno mafy? Avereno mafy noho izay hoe? Avereno mafy noho izay ihany hoe? Atsangano ambony ny tananao, andrandrao ny masonao. Avereno mafy zao vavaka zao, Jesosy io efa vitanao ny zavatra rehetra, ny adiko rehetra, ny fahasahiranako rehetra. Matoky anao a Jesosy, fantoy ny fiainako dia fandresena ao aminao. Ty hafa mafy an Jesosy. Haleluya! Eno tsara, amin'ny fotoana zany ianao tsy mibanjina an'izay efa vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha tsy mibanjina amin'ilay fandresena efa vitany 2 arivo taona mahery lasa zay, dia ho sahirana foana ianao. Amen. Ho sahirana foana. Hay ny antony ity mivavaka ity dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Isaka misy problema, avelako any, akisako any izay voalazan'ny olona. Zay ny dika le ireny, tsy zay, tsy zay lazain'ny olona, fa zay lazainao Jesosy. Ny lazain'i Jesosy eto androandro, aoka tsisy hanahirana intsony. Miatrika herinandro ianao, amin'ity herinandro ity ninona zavatra ho atrehako, tsisy hanahirana intsony. Ianao no efa melo lalana ny fiainako rehetra. Amen. Tsy misy vola, tsy sahirana ianao fa mandalo fotsiny. Ao anatin'ny tsy fahasalamana, tsy sahirana ianao fa mba tezatezai ny tompo fotsiny. Miala aminao daholo ny zavatra rehetra, tsy sahirana ianao fa ny tanan'Andriamanitra mbola ho eo aminao. I Joba ry havana, tena olona ao amin'Andriamanitra, lehilahy marina, mahitsy, matahotra n'Andriamanitra, nampandalovin'Andriamanitra fizahan-toetra mahamay, fa mbola nilaza izy. Izy ny manome, izy ny manaisotra, isaorana neny Andriamanitra. Tsy nilaza zavatra maloto na fanomezantsiny mihitsy teo imolotra Joba. Tsy nilaza mihitsy hoe sahirana, zao veniny efa rako, tsia. Satria fantany fa velona mpanavitra azy. Ry havana, tonga eto ianao, hamariny tsara ny motivation anao isaky mivavaka. Amen. Fa ny atao hoe mivavaka, miorina amin'izay voalaza an Jesosy. Tsy miala amin'izay voalaza an Jesosy. Miaina amin'izay voalaza an Jesosy. Aza vela izy teny hamaritra ny fiainanao mihitsy, ninona ny lalana lalovanao, izay voalaza an Jesosy ihany ny marina. Jereo no akaikinao, izay voalaza an Jesosy ihany ny marina. Amen. Amen. Izay voalaza an'iza ny marina? Valeo mafy izay voalaza an'iza? Manomboka androany zany tokony kristianina tsy sahirana amin'ny fiainana izany intsony isika. Tovy amen. Ny problema dia misy, ny zavatsarotra misy, fa ny voalaza an Jesosy tsy haravanao zany io. Tsy hapotika anao zany io. Zay mpanompon'Andriamanitra rehetra nandalo olana tao anaty Baiboly, tsy ravo zany izy. Ianao koa ohatr'izay, tsy ho ravo zany ianao. Lalana tsy maintsy lalovana io, fa ny andravanao tsy ao anaty planin'Andriamanitra. Alleluia. 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 Amaranako azy jerentsika iny 5:12. Tsy avelan'Andriamanitra hijery zavatra hafa ianao fa tsy ny teniny ihany.
amen. Vakitsika maharakara amaranantsika isa 2 fa sanatry raha mba misy atao koreare afa-tsy ny azo fijalian Jesosy Kristy tompontsika zay nahavoaomby zao tontolo zao. Mitady vahaolan'Andriamanitra dia nahita izy. Andriamanitra zany tsy lany vahaolana zany. Miantery ianao amin'Andriamanitra. Ny fetranao no misy fa Andriamanitra tsy voafetra. Ny tabiloanao ny tapitra fa ny tabiloan'Andriamanitra tsy tapitra. Amen. Amen. Nahita vahaolana goavana, tokana, feno, tanteraka Andriamanitra. Nampidininy Jesosy. Zany ny goavana indrindra. Tsy fantatro inona ny tantara eto amin'izao tontolo zao na namarika an'izao tontolo zao. Olombelona niakatra tany amin'ny volana ve? Mety tsy ho voakoziko zany. Fa eo amin'ny tantarany zanak'olombelona ny goavana indrindra dia nanoloran'Andriamanitra ny Jesosy zanany ho aso anao. Amen. Ary tsy vitan'izay fa ny fomba nanatanterahany ny famonjenantsika ahatonga antsika tsy hosahirana intsony rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rahany lanitra dia nampiasa eno tsara ny azo fijaliana izy. Fona aminao fa ny azo fijaliana io be dia be ny tsy tiany io. Nefa tsika tsy afa miala amin'ny azo fijaliana Jesosy. Hoy voasoratra maro be ireo olona nanaradian Jesosy. Jesosy koa moa zany tena mahafinaritra. Nona ny olona dia vokisany, mararany ny olona dia sitraniny, matiny ny olona dia atsangany, tiany daholo ny olona ampifaliany. Fa rehefa nandeha ny fotoana niakatra teo an-tendrombohitra amin'izay dia nirohatra koa ny olona. Zatra n'le manaraka an Jesosy dia ohatsy Jesosy teo amin'ny tendrombohitra anankiray. Zay rehetra te hanaraka amin'izay ho Jesosy dia aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana tsy indray andro fa isan'andro. Niala daholo ny olona rehetra. Niala. Satria le azo fijaliana mitaky fanolora-tena marina. Ny azo fijaliana fanombohana ny mombamomba antsika rehetra. Ny azo fijaliana famonoana ny maha-izaha. Tsy mety amin'ny olona zany. Sarotra amin'ny olona ny anaradian Jesosy nefa tena maty ny aminy. Dia ohatsy izy Jesosy manao hoe ianareo ohatsy izy nanaraka foana satria nona dia mitady mofo, te ho voky dia nomeko anareo fa ankehitriny kosa zay te hanaraka dia aoka izy andany tenany. Dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Ry havana, tsy afaka manaradian Jesosy tsy mitondra azo fijaliana isika. Tsy possible mihitsy ny ahavitana ny azakazaka hatramin'ny farany tsy lanjana ny azo fijaliana. Io azo fijaliana io le momba, le faniriko, le filako, le rendrarendrako, le maha-izaha, io kay mila omboany isan'andro. Rehefa maty ny nofoko, maty ny faniriko, dia miseho ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Tianao iseho ve ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao? Misy zavatra milomboana be dia be ao. Tovy amen. 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 Ianao zao dia malalo eo mpitoerana eo. Zaho mbola miavonavona. Misy be mpivady ao an-tokantrano tsy mifampiteny, tsy miara-matory. Misy ane zany. Misy nge ray aman-dreny zanaka mifanozony. Misy nge ray tapo tsy mifandevy maty, tsy mifamely. Nefa samy mivavaka, samy miditra any anaty fiangonana, samy manandra tanana, mivavaka, dia misy Andriamanitra ivalidehany zany ve? Tsia. Ry havana malalao amin'ny tompo. Ilaitsika ny azo fijaliana Jesosy. Tovy amen. Ilaitsika io azo fijaliana io. Miteny aminao fa rehefa tahian'Andriamanitra ianao, tovy amen. Ho tahian'Andriamanitra ny asa mandrarahanao. Tovy amen mafy. Ho valian'Andriamanitra ny vavakao. Rehefa ny azo fijaliana ny tondro zotranao
dia tsy rehre mandrakizay ianao. Amen. Mandalo ady ianao, mandalo zavatsarotra ianao, tohatra ny resy ianao, tohatra ny nafoy ianao, tohatra ny irery ianao, tohatra ny miady rery ianao, raha ao anaty azo fijaliana ny tondrozotra anao dia mitraka ho azy ianao, satria efa vitan'i Jesosy ny fandresenao aminao. Noho izany tsy afa miala amin'ny azo fijaliana isika. Na inona fanompona ataontsika, ninona endrim-pivavahana ataontsika, ataovy manoloananao isan'andro ny azo fijaliana mba hisandratan' Jesosy ary matiny amin'ny tenantsika isan'andro. Alleluia, alleluia, alleluia. Hiatrika herinandro ianao dia hoy izy ianao hoe Jesosy omboako ny amiko rehetra. Izao avy ny fangatahako za mba te ohatr' izao, reto ny faniriko, reto ny fikasako, ity ny mba fanirinay atao anatin'ny ankonana, fa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao. Fa zany ny tenin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Zay nge le azo fijaliana. Le azo fijaliana nge tsy hoe za manao an'le rotsikely iny. Le azo fijaliana nge tsy hoe za manao t-shirt dia asiko azo fijaliana. Le azo fijaliana nge tsy hoe any anatina tokantrano dia asiko tenin'Andriamanitra be dia be. Le azo fijaliana nge le fiainantsika maty isan'andro e. Jereo ny akaikinao, maty isan'andro fa tsy maty ndray andro. Eno tsara ty amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nofo maty no ampiasain'Andriamanitra. Ny nofo velona ampiasain'ny Satana. Averika any, ny nofo maty ho ampiasain'Andriamanitra. Ny nofo velona ampiasain'ny Satana. Rehefa maty ny nofoko, tsy mandeha ny amin'ity tenako ty intsony aho. Rehefa maty ny momba, na ny faniriko, na ny filako, na ny fikasako, rehefa tsy zao intsony ny velona, Kristy zay ny velona. Mampiasa azay Andriamanitra. Amin'ny fotoana kosa velona ny nofoko, mbola le avinavina ny aty anatiko, mbola le fizaozaona ny aty anatiko, le mbola le firereana ny aty anatiko, le mbola fanenjehana ny renarena ny zao tontolo zao no aty anatiko, le nofo tsy mety maty ny mbola velona eo amiko. Tsy Jesosy zay ny eo amiko fa Satana. Inona ny vahaolana ilana amin'izany? Galatianina 5:5-20. Sokafo ny baibolinao. Tsy mahery ray andro no tanjon'Andriamanitra, fa mahery ianao amin'ny andro sisa iainanao. Amen. Ary amin'ny andro sisa iainanao dia aoka tsisy hanahirana nao intsony. Tovy amen. Zay mitranga fa ianao dia kristianina tsy sahirana, vonona hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Amen. Vakitsika mahafary. Galatianina 5:5-20. Isa 2:3. Fa izay any Kristy Jesosy. Tany hoe ny eo akaikinao, fa ianao ty loha aniza hoe. Anontany tsara izy. Dia aniza ny valiny? Zany io ambany io ny valiny. Izay any Kristy. Ohatra miteny zany firafitry ny fihezan-teny zany, zay tsy any Kristy koa dia voavaly ao. Izay any Kristy Jesosy izy dia efa nanombo ny nofony, ny filany, ny faniriny teo amin'ny azo fijaliana. Hitanao fa tsy azo itivirana le azo fijaliana. Zay any Kristy, zay tsy any Kristy zany dia tsy omboany nofony fa ataony aizany le nofony. Mbola hoentiny miriri eny ny nofony. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy afaka manompo an'Andriamanitra, tsy afaka midera, tsy afaka mankalaza, tsy afaka manandra-tanana, tsy afaka manozy azakazaka isika ivelany azo fijaliany Jesosy. Amin'ny fotoana rehefa voaombo ny nofoko, hitanao, tsy miady saina amin'izay afatahian'Andriamanitra tsony. Amen. Matoko ny valeur koa. Amen. Tsy miady saina amin'izay zavatra mitranga ny velany ihany aho. Na io va impiry azy io fitondrana io, tsy miankina amin'izany ny fiainako, miankina amin'le namorona sy le maty ho aty eo amin'ny azo fijaliana.
amen amen. Hitanao rehefa tena voaombo ny nofoko zay azoko tsara zay tsy azoko tsara, mivaly ny vavaka tsara tsy mivaly ny vavaka tsara. Ny antony Andriamanitra ny miazona sy mitahatra amin'ny farany. Hitanao lasa tsy misy manahirana intsony ny fiainana. Enjehan'ny olona ianao vao mainka ianao mifaly. Mandalo problème ianao vao mainka ianao présent eto am-piangonana manandra tanana mideran'Andriamanitra. Halleluja. Tsy misy ny ao am-pelantanana mety mitrangy zany, ary zavatra misy ao anatin'ny tokantrano maro isan-karazany zany mety tsy misy ny ao am-pelantanana, fa rehefa voaombo ny nofinao dia hoy izy ianao hoe raha ianao Jesosy tsy hanadino anay, mampianatra indray ianao anatin'izao, mitaiza indray ianao anatin'izao. Noho izany tonga foana hivavaka, tonga foana hideranao. Ny olona voaombo ny aminy ao amin'ny hazo fijaliana tsy mitana alahelo amin'ny izanizy zany izy, havotsiny zany. Tsy zany ny manahirana azy. Miazakazaka mifono izy dia rehefa vita ny fihavanana tsy voatery hamela ny olona, tsy maninona fotaony anjaranao. Tovy amen. Fa ianao mila mamotsitra, mila mamono nofinao amin'ny hazo fijaliana dia afaka ianao. Olona tsy sahira-tsainy zany ianao. Olona tsy miaka-midina amin'ny tension zany ianao. Olona tsy miendratrendratra zany ianao. Atovy amen. Olona tsy taitaitra zany ianao. Halleluja. Halleluja. Tsy tia mifaninana amin'ny olona zany intsony ny olona voaombo ny nofony. Halleluja. Tsy mararirary amin'ny afo zany intsony ny olona voaombo ny nofony ao amin'ny hazo fijaliana. Tsy sahira-tsaina ny amin'ny ananany sy ny tsy ananany ny olona voaombo ny nofony ao amin'ny hazo fijaliana. Hitanao fa raha sitrapon'Andriamanitra zany ao anatin'ny havatra maranako azy, tsy sitrapon'Andriamanitra ny ananantsika fasahiranana zany. Tiantsika anana fehitanana, anana fitsaharana. Tovy amen. Ninona zany zay situation anao androany, ny planin'Andriamanitra ianao hiaina amin'ny fiadanany tompo. Halleluja. Hitanao fa tsy lahady fotsiny nanao mahery. Isan'andro lanjainao la inona? Lanjaina ninona isan'andro? Lanjainao isan'andro isan'andro. Mahareteny marary ianao. Taloha ianao tonga dia mamaly. Tsy manaikina, tsy manana ny teny farany. Satria mbola velona le nofo. Fa rehefa voaombo ny nofinao, tenen'ny olona marary ianao dia hozy isy Paoly zay hoe raha tevatevainy zay dia misaotra an'Andriamanitra. Zany ny voaombo zany. Ry havana malala, ny fiainantsika zany kristianina dia tsy afa-miala amin'ny hazo fijaliana, omboana isan'andro isan'andro. Halleluja. Rehefa voaombo ianao ka maty ny aminao, maharesa tsy mahare ny olona maty? Raha tsindromo mampaingotra ny olona maty, maharesa tsy mahare? Raha opaina ny olona maty, maharesa tsy mahare? Raha dakana izy, maharesa tsy mahare? Mahagaga ihany iange rehefa le mikarakara faty ao an-trano ireny, rehefa le misy faty mivoaka dia mbola tandrotandreman'ny olona ihany. Tandremo lohany sao dia voadona. Nefa le olona efa maty. Mahare le olona sa tsy mahare? Tsy mahare intsony le olona. Ka ny olona maty tsy mahare ninina intsony. Zay fangiry firiana aty ambany masoandro tsy maintsy misy zany. Zay ny antony hoe zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony, ny filany, ny faniriana. Taiza? Teo amin'ny hazo fijaliana. Jereo akaikinao, tsy afa-miala amin'ny hazo fijaliantsika. Amen. Raha misy zany vavaka tokony ataontsika kristianina, ataovy amen. Jesosy ataovy manan-kery amiko ny asanao teo amin'ny hazo fijaliana. Halleluja. Ataovy misy asany mahery vaika eo amin'ny fiainako, ny asanao teo amin'ny hazo fijaliana. Ataovy mahery eto amin'ity ankohonana misy aty, ny asa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana. Hitanao fa tsy sahirana intsony ianao. Hoy Paoly, aoka tsisy hanahirana intsony amin'izao andro sisa izao. Tsy fantatry firy taona mbola omen'ny tompo anao? Firy taona mbola ilainao? Manontany eo akaiky mba firy taona zao mbola ilainao? Mbola mila maromaro tsika dia mba alay fisaratsana ange zao zavatra zao allo kompoko ty ohatrany tsy ho tapitra mihitsy izy zany. Mba alay fisaratsana ange zao zavatra hoe ho avy Jesosy.
niza mafan'izany na iza tsisy asakana an'izany, tsy maintsy ho avy Jesosy. Ary rehefa ho avy Jesosy dia apakatra ny azy izy. Avereny mafy? Avereny mafy tsara? Avereny mafy noho izay? Ny azy nefa dia ambarany teto fa le olona maninona? Le nanombo ny nofony sy ny filany sy ny faniriany taiza. Raha mijery zany Andriamanitra ka hidiny Jesosy mihevaeva eny amin'ny rahoan'ny dia hijery ny azy izy. Amin'ny fotoana zany tsika sahinana amin'ny fiainana, varinany amin'ny fiainana, varinany amin'ny fiainanao manokana, varina mitahiry ny mombamombanao manokana, mikarakara ny mombanao manokana. Ho tafakatra ve tsika? Raha miady saina foana ianao, sahiran-tsaina foana ianao ny amin'ny fiainanao, nefa ianao tonga mivavaka foana, ianao ve azo antoka fa ho tafakatra? Andraso aloha fa mila hitovizana kosa aloha ny tanjony, ho tafakatra any an-danitra nge ny tanjony ty miara-miazakazaka ty. Raha tsy tafakatra amin'io fiakarana voalohany io, ho sahirana nge ao arinana io. No zany rehefa tena mivavaka dia ndao tena hivavaka. Tovy amen. Rehefa tena manompo an'Andriamanitra, ndao tena hanompo an'Andriamanitra. Rehefa manolo tena, ndao tena atao zato isan-jato. Ary rehefa tena afony zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, andao tena atao veloma mandrakizay zany. Ho avy Jesosy, apakatra ny azy izy. Ny azy rehefa fantatritsika teo. Ny fiangonana ao apakaran'i Jesosy dia fiangonana madio, tsisy pentina, tsisy fiketronana. Averitsika? Fiangonana? Averena mafy tsara? Fiangonana? Tsisy pentina, averitsika mafarany? Fiangonana? Madio, tsisy pentina, averina mafarany ho tadidinao tsara? Fiangonana? Tsisy pentina, tsisy fiketronana. Ohatran'ireny miditra salon d'esthétique reny. Rodana be miditra eo, mivoaka eo. Ahoana ny filaza azy? Jajika. Zay ilay izy madame pasteur. Jajika tsara. Dia eritrereto zany le fiangonana ho apakaran'i Jesosy, le fiangonana tsy anaram-piangonana. Le fiangonana tsy vatatrano. Le fiangonana izao sy anao le fiangonana. Amen. Rehefa apakatra zany Jesosy dia mijery an'ireo telo ireo izy, madio, tsy misy fiketronana. Raha olona sahirana be zany miady saina amin'ny fiainana, tsy maintsy misy inona? Fiketronana. Ianao rehefa miady saina maninona? Misy rida sa tsy misy? Ohatra miazakazaka be ha? Dia tazomina amin'ny karazan-javatra be dia be le tare. Nefa le ady saina aiza ny tena marina? Aty anaty aty le izy. Ny fanasitranan'i Jesosy anefa teo amin'ny hazo fijaliana, le nofo tsy karakaraintsony fa nopotehany le nofo. Fa le karakarain'i Jesosy ho avotany tsara, ho amboariny tsara, satria le fanahy no iverina amin'Andriamanitra, dia le fanahintsika miadana tsara. Halleluja. Halleluja. Aoka hery ny fanahinao. Aoka tanjaka ny fanahinao. Aoka ho voky tenin'Andriamanitra ny fanahinao. Aoka ho voky fiderana ny fanahinao. Aoka ho tian'Andriamanitra ny fanahinao. Halleluja. Karakarao tsara ny fanahinao. Asa atao ambany zavatra ny ara-panahinao. Tsy mikaonty amin'Andriamanitra ny nofontsika. Tsy hoe tsy mihevitra izy. Aoka aloha, sao dia misy diso fandray. Hoe pastera, tsy asa tsy asa tsony. Za zany tsy karakara vatana tsony. Za zany tsy zay. Fa aoka ho hitan'i Jesosy le loha larana voalohany indrindra, le fanahinao ho sitran'Andriamanitra, le fanahinao eo ampela-tanany, mba handraisanao an'le fiadanana. Ny olona miadana, tsisy hanahirana azy tsony. Halleluja. Halleluja. Manana tenin'Andriamanitra ianao. Azonao ampiasaina 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Alléluia. Raha tenin'Andriamanitra zany no ampiasainao, tsy sahiran'izany tsony ianao. Efa ato daholo ny zavatra rehetra. Efa vita io problemanao io.
aza miezaka ny mamita zay efa vita. Efa vitan' Jesosy nge ny antsika. Zavatra efa vita ve tsy anao ifaly, tsy anao hiderana an'Andriamanitra ny amin'ny sisa iainana. Tsy aleo anaovana préparation ny amin'ny fiderana any an-danitra any. Misaotra makasitraka ny amin'ny fiderana rehetra teo fa voakasika manokana. Andao hiderany tompo. Halleloja. Davida dia nilaza, na inona soananako dia tsy misy azoko oharina aminao zany. Hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy, nefa izy ao anatina problema. Olona tsy sahirana tsonony zany. Satria tsy mifantoka amin'ny problema izy, fa mifantoka amin'ilay efa vitan' Jesosy. Mahery ianao, matanjaka ianao, salama ny ara-panahinao, tsy androany ihany, ny andro sisa rehetra iainanao zany. Halleloja. Aondreo ny lohanao raha te hivavaka tsika. Ataovy eo mifonao ny tananao. Isaoro ny tompony amin'izay fanambarana nomeny ny tompo anao androany. Akaro ny fisaorana izay nikasihan'ny tompo anao, makasika ny fiainanao, ny ampatanjaka anao ny tanjony, tsy hanahirana anao intsony ny tanjony, tsy aperikerika anao ny tanjony. Isaoro izy. Aza hoe misaotra Jesosy. Fa tonga teto hanandrehany zany. Ho aza ny teny zany. Mazava amiko ny tanjonao. Halleloja. Misaotra Jesosy. Dia toy izy ilay nivavaka ao androany. Mifona amin'Andriamanitra. Mifona amin'Andriamanitra. Zay rehetra mety mbola velona eo amin'ny nofontsika. Mahatonga antsika tena manana vesatra, manana tsaina, manana fiherikerena, tsy manana fitsarana intsony, tsy manam-piadanana. Mifona amin'ny Jesosy. Mamindrafo amiko Jesosy fa za ohatra miady saina amin'ny lafiny ohatran'izao. Matahotra ny ohatran'izao, miahialy ohatrany amin'ny zavatra ohatran'izao. Mamindrafo amiko fa tsy matoky anao nyherikerika, tsy niorina amin'ny teninao Mifona amin'ny Jesosy ianao androany. Eto izy, miteny amiko sy aminao izy. Mandre ny fifonanao izy. Tsy fantatro inona ny zavatra mampiady sainanao ka tena manahirana anao, eo amin'ny ankohonanao, no avinao, ny ady lalovanao. Ifonay amin'Andriamanitra ny fiherikerena rehetra, ny tsy fahatokiana rehetra. Halleloja, raiso ny fifonanay Jesosy. Dao tsika fiangonana rehetra androany. Dao hiarangataka Jesosy io. Ataovy mahery amiko ny herin'ny azo fijalianao. Ataovy misy fiantraikany eo amiko. Mba tsy ho tantara fotsiny. Mba tsy ho fahalalana fotsiny. Fa ny hafatra ao teo amin'ny azo fijaliana. Ny tanjonao teo amin'ny azo fijaliana. Ny famonjenao teo amin'ny azo fijaliana. Raha mitovy ny fahatsapahantsika alohan'ny alantsika eto. Ndao ilaza mihitsy androany. Jesosy eo teo any an-danitra. Averimbereno zany androany. Te handova fiainana mandrakizay Vonoa izay rehetra tsy hanao ato anatiko. Hamboary Jesosy. Manaova asa ato anatiko fanahy masina. Ivavaka ao anao Jesosy eo, reto ny fiangonana. Tehirizo ireo amin'ny anaranao. Mba tsy solatsaka na dia iray aza. Raha ho avy ianao, ho isany ho tafakatra izy ireo. Satria manomboka amin'ity androandroany ity, dia hanolotra ny fiainany zato isan-jato ho anao izy. Hanamafy ny fanoloran-tenany hatramin'izay izy. Hanombo ny amin'ny rehetra izy eo amin'ny azo fijaliana. Jesosy eo, izay rehetra manana vesatra tonga eto, manana ady tsaina tonga eto, ao anaty ady tsy mety tapitra tonga eto, ao anatina fatorana maro isan-karazany, manambara amin'ny anaranao Jesosy, aoka ho afaka izy. Raiso ny fitsaharana amin'ny anaran Jesosy. Raiso ny fitsaharana amin'ny anaran Jesosy. Tononona ny fiadanany tompo hanapaka ao anatinao.
ny herin'ny azo fijaliana ho eo aminao, ho eo amin'ny akonanao. Isy fiantraikany zany amin'ny tokantrano misy anao. Isy fiantraikany amin'ny asa aman-drarahanao. Lehilahy sy vehivavy, fiangonana tsy misy pentipentiny, tsy misy fiketronana, fiangonana madio ary vonona mandrakariva ny amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha hoalanitra. Misaotra Jesosy, raha misy dera, raha misy voninahitra, raha misy laza, dia tsy misy ho an'olombelona, tsy misy ho amin'ny anaram-piangonana, tsy misy ho anay, paterina ho anao rery, mba mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Misaotra Jesosy. Halleluja. Sika rehetra anao hoe amen. Taontsika ite tanana mafy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, hoavany zany afatra zany. Misaotra betsaka pastera, misaotra namana anay teto androany, sakafo tena matsiro dia matsiro. Tahi Jesosy tompoko dia ho tahina amin'ny asa fanompoana, fiadanan'ny tompony eo aminareo, dia makasitraka indrindra pastera, mitombo-ositra, mitombo fahasoavana. Tahi Jesosy indrindra tompoko. Amin'izao fotoana izao ndao tsika hanondrika alohantsika dia ndao hanao fanoloran-teny eo anatrehan'Andriamanitra. Ndao ilaza androany hoe tompo, tsy ho mpiainy fotsiny hafa ho mpiainy mpakatoa. Ary isan'andro san'andro dia ataoko reherehe koa ny azo fijalianao Jesosy. Tsy ny apôstôly Paoly ihany no ilazan'izany fa za koa Jesosy ilaza. Fa ilanja ny azo fijalianao isan'andro san'andro asatrianao aho e Jesosy. Avaozo ny fanoloran-tenanao dia lazao hoe tompo, velona ho anao ninina mitranga eo amin'ny fiainako, tsy iondrika hijery ny adiko sy ny olako fa hibanjina ny azo fijalianao Jesosy, izay nitondrana ny fahotako rehetrarehetra, namelana ny heliko rehetrarehetra, ny azo fijalianao Jesosy, izay nitondrana ny fahotan'izao tontolo izao. Ampianaro aho ahazaka an'izany Jesosy, ampianaro aho hitondra an'izany. Anao aho Jesosy hianatra hanombo an'ity nofoko ty eo ny azo fijaliana, hitondra isan'andro san'andro ny azo fijalianao. Asandrato ny vavakao, anao aho e Jesosy, na ho mora na ho sarotra ny zavatra atriako, anao foana, misandratra anao, tahina anao Jesosy. Mety zay rehetra taoko, anao a Jesosy. Androany koa mbola ilaza, fa na dia mifanohitra amin'izay nieritreretako azy aza ny fiainako, mbola anao foana a Jesosy. Ao anaty ady anao a Jesosy. Mandalo fahasahiranana anao a Jesosy. Misy aretina mbola iandrasako fanasitranana avy aminao, fa androany ilaza anao a Jesosy. Asandrato any amin'ny tompony tananao dia lazao androany, anao a tompo, velona ho anao a Jesosy. Halleluja. Saotra Jesosy ny amin'izany teny zany, aoka ny fona hitahiry an'izany ka ho fiainana izany. Halleluja. Saotra Jesosy. Ndao sandratsika zany iry zany, anao a tompo, reko ny feonao izay mitoro ny fitiavanao. Anao a tompo, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao. Nefa mila tsangany finoanao nefa mila tsangany finoanao anatonako. Ndao veritsika ihany, anao a tompo, reko ny feonao. Anao a tompo, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao. Nefa mila tsangany finoanao, nefa mila tsangany finoanao. Anatonako anao, anatonako. Asandrato
androany tompo ataoko manakay laza mafiandry tompo ataovy manakaiky ny azo fijalianao a tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky manakaiky izany afalina manahoana zany io rairay afalina manao izany io manatrika ny seza fiandriananao randoalika ivavaka tompo ramandoalika ivavaka iresaka aminao sakaiza iresaka aminao saka nazao mafy tompo ataovy manakaiky ny azo fijalianao a tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky manakaiky izany lanivoana ivodraka isora ivodraka dao versika ihany tompo ataovy manakaiky ny azo fijalianao vozana ny fanoratena atokany ny fiainako anao miasanao atokano ny fiainako anao miasanao amin'ny hery sy ny fahasoavanao azao mafy detoano ny fanahiky ibanjina ny toky detoano ny fanahiky ibanjina kaza isitraka ao misitrako lazao mafy ary tompo ataovy manakaiky ny azo fijalianao a tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky manakaiky izany lanivoana ivodraka isora ivodraka isarako tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky manakaiky izany lanivoana ivodraka isaorako ivodraka isara nazao ihany manakaiky zany lanivoanao manakaiky izany
zany lany voanao e manakaky zany lany voana mivoatra isaorako tao itiaka mafy hoan'Andriamanitra efa vita teo amin'ny azo fijaliana ny zavatra rehetrarehetra ry havana halleloia tao hivavaka dia laza hoe tompo za komba mitondra ny marika ao Jesosy anao a Jesosy na mandry na fo mitondra ny marika ao a Jesosy na mitoetra na mandeha mitondra ny marika ao a Jesosy tao hivavaka dia laza hoe taio ny fanako Andriamanitra paherezo sanandro mba tsy horeraka hoe tsy hokivy aho mitondra ny azo fijalianao tsy horeraka mitondra ny azo fijalianao Jesosy toano isanandro ny fanahiko sandrato ny favakao androany tsy maintsy tahiny ianao ry havana ary tsy maintsy misandratra ianao rehefa mibanjina ny azo fijalian Jesosy hita ianao Andriamanitra faoka iorona mafy amin'ny finoana ianao halleluia halleluia lazao androany Jesosy tehirizo aho hoe mba ahatratra amin'ny farany satria za miny fiainana mandrakizay za matoky ny teninao hoe Jesosy fa tsy amela aho irery ianao omba mandrakariva ianao any amin'ny toerana rehetra zay lehako ninona ataoko isy ny fomba anao ny ataoko hoe Andriamanitra halleluia daotsika mba hifandray tanana amin'izao fotoana zao eto mbavaka izy taio hoe Andriamanitra ty olo ty aza mitsahatra manasoa azy ianao aza mitsahatra miaro azy ianao aza mitsahatra mampahery azy ianao aza mitsahatra ianao manolotsaina azy aza mitsahatra ianao Andriamanitra manasitrana ny fiainany aza mitsahatra ianao mitari-dalana azy aoka ho eo amin'ny fiainany fanatrehanao hoe aoka omba azy mandrakariva ianao toany amin'ny herinao izy hoe mba olona tahiny izy olona miavaka izy olona misandatra izy mpandresy izy amin'ny adiny rehetrarehetra manoloana ny aretina mandray fanasitranana izy aoka tena hiasa mahery ao anatin'ny fanainao masina hoe hitondra fanavaozana satria olona tahiny izy olona tahiny izy olona tahiny izy halleluia aoka ny fanotronanao hoe tompo iara-mandeha aminy omba azy ianao zany fanotronanao zany anavaka azy zany zany fanotronanao zany anoana azy zany zany fanotronanao zany naiza toerana leny anavaka azy amin'ny mpiarabelona aminy zany oray mpianakaviana mahery satria miara-mandeha amin'ny fanotronanao oreny mpianakaviana mahery satria miara-mandeha amin'ny fanotronanao tanora mahery izy satria miara-mandeha amin'ny fanotronanao zay mety ho ato hoe Andriamanitra hidiro an-tsehatra zay olana mila vahana hidiro an-tsehatra hoe Andriamanitra aza esorina amin'ny famindramponao hoe aoka la hitananao mahery hitantana azy mandrakariva ary dia ahita ny fahavalony fa olona tahiny izy ahita ny fahavalony fa olona misandatra izy ahita ny fahavalony fa olona miavaka izy halleluia halleluia sotra Jesosy halleluia ndao asandratsika zany iry zany ka mirary anao hitahin'Andriamanitra halleluia sandrato avy ny feonao androany tunonitro aminao tunonitro aminao ifatsaraninao ifanotronany vanotronanao kanye toerinao e halleluia jereo ny ataokinao dia lazao mafy androany ka mirary anao hitahin'Andriamanitra hoe ka mirary anao hitahin'Andriamanitra tunonitro aminao miatsarany lanitra tunonitro aminao miatsarany lanitra ifanotronany notronanao ifanotronany kanye toerinao kanyerini
zavatra le lazandroany hoe jesosy a matoky ny fitiavanao aho hoe nambaraka amiko efa vita tao amin'ny azo fijaliana ny zavatra rehetrarehetra miatrika fiainana miaraka amin'ny fahasahiana aho hoe mamelona antonana miaraka amin'ny fahasahiana satria eo ny fanontonanao tsy matahotra tsy malay aho satria misy mianao ny fiainaka misy mianao ny fantombo Andriamanitra misy mianao ny famelomako ny antonako ino aho hoe tompo fa zay tsy mbola hitany maso na reny sofina na niditra taompony olo no efa nomaninao aho satria tena tianao aho Jesosy aho tena tianao aho Jesosy aho ary torianao mandrakizay aho satria malalanao aho halleluja halleluja misaotra Jesosy halleluja tao vesika mafarany kamirary anao hitahin'Andriamanitra tsy lotro aminao miatsara anazy aoka irao filony anao riavana halleluja zereo pianao kakinao lazao mafento azy Yaramandeha aminao zany herin'Andriamanitra zany hitahy anao zany herin'Andriamanitra zany aoka hika halleluja mafy ianao halleluja 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 za mino fa misy zavatra be dia be miova ny fiainanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amen na dia tsy hitany masonao aza mino ianao fa misy zavatra mihetsika mahafinaritra zany amen halleluja fiadanan'ny tompo amintsika rehetra daontsika hanao ny fanatitra faharoa zao fotoana zao atao fanatry ny olona tahin'Andriamanitra amen